mideza nosoratany ravaky ny aina arandriana arivony ovelominy ony miaja ny rina vantsoa anjariliva saloy miaraka amin'ny lemek sy arliva tovorazana mamonjy ny nandray feo anjariliva ny nanantotosa mireta kely alory isaky manolo-ny akanjonareo ferangany ny olona dia minainaina foananareo ka marary kosange setrasetra be anao nanalany'le t-shirt teo dia voatonany le passement tsy ampahafeliny anaovanareo ny maratra accidenté tonga ao amin'ny hôpitaly eo zany ry mika ny entontsado kelikely io dia mampimenomenona kely ny lobe anao impolo kely voatsatoko nety maranitra nge raha matoti tamin'ireny sao dia verinao fa sary mihetsika azy reny mahazo anary iny raha kolony ianao so aza fa mbola avitra somatsara efa saika hitady vady vaovao mihitsy ahy solony toeranao marary saina fa aiza tokoa zany zao lanjy fonjay zany misy azy tsy nahare vaovao momba azy mihitsy amantsy nandritran'izay re volana nitsapoko tena tao amin'ny hôpitaly zay ny efa nalefana ihany maison central izy valombe fapolora ihany mantsy ny azona nitazomana azy tao amin'ny violon tsy maintsy nampidirina vonjomaika any izy noho izany mandra-pahatonga ny daty hitsarana azy tokony ametraka fitoriana tokoa nge ianao zao mila apetraka ao arak'izay aingana mihitsy azy zany mba iletehan'iny tsara ny amponjany maninona koa zao raha tsy ratsainao ohatran'izany ianao izy ary zany efa midy any amin'ny maison central dia mbola inona ihany ary nitadiavinao ndrary ny rangaty ndrary ny nitadiaviko izay olomeloko rehetra dia tokony handrainy sazy mendrika azy avokoa tsy tokony isy afamainy izany fa rehefa olon-dratsy dia olon-dratsy ohatra dia raha ny vadinao zany nanao eloka dia ahoana ho adoboka ao fa inona moa ny eloka vitanao nanao ratsy tany anga ianao ny tokony ho adoboka mba mampiresaka fotsiny re tsy zany ndraiky ory no hitarainana be eo fa amboary malaky aloha mifandrinako fa makay tsotsotra rehefa tsaratsara mametraka an'izany plainte lazainao zany fa zao aloha aleo akafiniko valisansako fa tsy mandra maty ano afaka akaina toy izao atao tranoko manahoanareo mianaka salama kilanja mba harabao le reny fa tsy mimonjomonjo eo fotsiny rina aimpolindry ity bonjour neny bonjour ny zanako fa maninona ianao ny maloka be marary anga inona koa marary eo fa mitady 19 indray zao io dia mody mitanondronondrika eo sady to lasa mozatra kely fa nga tsy misakafo mihitsy ndry fa zao koa ve dia mozatra ny sandriny aza ny fosana be efa voko ngamba masonareo ny anjara sakafon'io azy efa ho iraiko vety isan'andro tendakanina nge io zanakindre io sady be torimaso be zany sikirina ohatra ninona vao mifoy isa-maraina ny amafisan-to moa dia efa tsy tenenina tsony milorovotra mihitsy ny vavanao vao mety manao raharaha izy zany oe fandeha ho aizy indry fafara to miazakazaka be mivoaka ny vavahady fa mananolana ve iny zanako iny manahirana koa ranga le kala kely iny mba enjeo re indry fafara so dia manao tao foana any fo antomobile any iny avelako ary indrilo fa ndeha hanenjika azy ahy zao tia sakafondry dia mandra-peona vetivety fa maninona ary le zanako zazalika tsy manjary
tsy misy lanazy mandreraka mihitsy ny to raha tsy tia mason'olona raha ngaty tsy nanondrana mihitsy mandreny io fa mbola io ihany vaviny eo mody manao ranomasy manetsikelikio maninona zao raha tsy mivindy molitra ohatran'ireny sa aseho ami'reninareo mihitsy ny hoe mijalany mipetraka ao amiko zany ary mitsangana teo fa tsy mivoretaka eo amin'ny tany eo mitsangana hoa kokoty mitsangana efa hoe mitsangana dody malaky ingeny azako ondrina ohatran'izany kosa ny ankizy raha madama saripady ange io loha io avelao izy fa aza atao ohatran'izany oay fafara zanako marina rina jaly ary tata oka moa zay tata entanaraka anao oka zay ho aka inona ary ty tsy jany antsony afa masika loatra mamafara andana aloha mitsotsotra any amifitrano any mbola iresaka kely zazy fafaranao rehefa vetsika isanao fampidinika tsara zay ka zay jany endrakaikiny tata eo koa le skilla kely ty de mengotongoty eo dana revetivety rina mijerenao any tata aveo zany ao bisony zanako ary de ndehana am'izay fa ahoana ary fafara ino reny zavatra hitako teo reny fa izy lanja no enao indray mitaizany rina am'izay to ampahorinao be mihitsy le zaza fa taiza ary le rangaty tamin'ny orany dony fa tsy malala ninina tokoa ve aloha zany ianao ty malala inona zao ndrengy izy vao mandalo eto Moramanga ary fafary lasa tanamazo engandray mantsy ny zotrako de tsy miantsy nanana ntsony mikarama mitondra fianakaviana manao vakansa ary zao no mba andehanako aty io ary roa herinandro ange farafaela ny eto de lasa indray hitako moa nafo mihitsy ny vady kely sy ny zanakako efa niova zotra le mandra ny ty karea aza tsaraina amin'ny adalako afa ny lehilahy nge ka lehilahy ihany ianao ve moa tsy ahita avaly foana mba efa fantatrao moa zao hoe maty tamin'iray volana lasa tamby zanakao manenina tsara fa loziny ty lazainao raha matoa kefa hoe zaniko maty le zanakao lahy iny matro ninana pozy mbola avy tsy nata tao tranoko tato izy de nivoaka farora bava be sady ny fanitony nentina tiany amin'ny hopitaly izy taoriana zay ary nanaraka fitsaboana sainge tsy tanany ainy tray kosa tena mafy nahazo any lanja saingy ny zakarery an'izany sioga mavesatra zany izy satria ny lozanao tena tsy napoziko indray zany vaovao ratsy zany mangito azy mihitsy ndrorako de lozany lasa ady ve dadary tamy tsy raha rony kosy tony aloha de sotroy aloha ty rano ty de mipetra tsara aloha ianao fa ho lava ny dinika maka aina tsara mihitsy aloha ianao misaotra de ataovy mikopaka tsara ny ravitsofina fa ho tataraiko anao manomboka amin'ny voalohany zavatra ny seho teto nandritra ny fotoana tsy nateo anao de gadra zany lanja efa ray volana izy zay nidy any amponja any miandry ny daty tsara anazy mbola tsy nametraka fitoriana mihitsy koa dokotera mika de zay ny vao maika mampitarasiko an'le raharaha tena grave zany ny olana koa nefa zao nahakana avoka azy izy mety ho sarotsarotra ny amoaka azy any ny amono afaty any dokotera mika mihitsy matsy zany ny tena tanjony raha tsy nisy nahita aloha izy de tena matiny tao le raika lahy sahala amin'ny olona romotra nge izy tamin'izany bof aleo fa hodiniana miandalana eo ny am'izay fa zao aloha andeha hijery ny zanako so de restory eo indray izy de tsy afaka nitakoritsika kely zay mianaka maninona tokoa raha entinao any io zanakao io mahabe vatanorina ato fotsiny sady be famaliana be rina koa ve de be famaliana
zaza endry be azy ioko. Io mora tenenina indrindra amin'ny zanako rehetra. Tsy hitanao marinako. Sady alana izy iny maizina nge Ardoary. Tsy renao nga le vavany teo? Fa ory fafara. 2 herinandro ange ho azy zany hijanona eto Moramangy. Dia ho aiza zany izy nipetraka rehefa lasa? Ka problemanao zany fa tsy ana Ardoara. Nga zany ho niteraka an'iny. Za kosa aloha tsy hitondra ny ho any Antananarivo zany a. Simba ny ho any ny tokantranoko. Ny vadiko aza nge tsy malala ny fisiny io akory. Ka tokony tsy nitetatetana namboatra koa nge nareo rehefa tsy mahavelona. Zao le zaza lasa tsy misy ifarana. Ny reny migadra. Ny ray jilamboto. Tena hoe cas désespéré. Eo ary fa tazomiko izy aloha mandra-podiko any Antananarivo e. Zay mihitsy. Saingy rehefa vita ny 2 herinandro dia tsy maintsy miverina aty aminao ihany manatitra azy. Aza matahotra ianao fa andefasako vola foana manomboko izao hikarakarana ny riny. Dia mba hampianaro le zaza fa aza vely irenireny fotsiny. Alefaso aloha ny vola zay vao minainaina rangatia. Fa tsy ny vava mitosatosaka nefa ny vola tsy misy mipotsaka. Ento any aloha io dia afaka 2 herinandro tsika mifampidinika eto indray. Zay zany. Ary aza mitapolapolaka be ohatr' izany koa rehefa miteny fa manerika be nareo. Aty amin'ny dada foana amin'izay zany za zao mipetraka manomboka androany a. Mandra-paha fotsiny ianao no mijanona aty ka. Fa nahoana kosa? Ka dada nge tsy ho aty foana ary piso e. Fa ty indray zany zao ny tranon'ny dada vaovao. Hotely Ivanianako fotsiny ty fa tsy tranoko izany. Any Antananarivo no misy ny tena fonenako. Mandalo fotsiny nge any aty fa tsy toetra ela be e. Dia manenina izany tsy entin'ny dada any Antananarivo? Tsy mety. Satria nahoana e? Satria izay fotsiny re a. Tany kosa ny valibораinginy dada. Efa fantatro ngena tsy hiteny azy dada e. Efa lazany neny tamiko daholo marina. Ka maninona mbola verinao anontaniana amiko ihany? Fa fady angamo manontany. Ohatran'ny makaleo be koa ty kiala kely ty a. Andao mandrosoa dia ampidirina etan-kelinao e. Dia izao tokoa miverina mianatra ianao amin'ny taom-pianarana vaovao a. Ampandaloviko amin'ny fafara ny vola ilainao rehetra amin'izany dia manala BBC amin'izay ianao amin'ny herintaona. Zany very dada. Eno a. Merci papa. Manahoandry? Ay, tonga eto tanàna indray ny virus. Tsy ahy mindringa ny atongavako aty Rilanja. Fa tonga andatsa? Ka. Lasa ianao mandeha any fa tsy tehiresaka aminao ahy e. Mimi a, ty hanampy andringa ahy e. Zay mampitodotodo ananaka aty. Mimi ny anabavindrainao. Ndray? Tsy mila fanampiana avy aminao ary le foka laty a. Aleoko miady rery toy izay sponsorisen'ny kisoa. Fa maninona ratsy tofo be ohatr' izany e. Tena tezitra be aminangandry? Asa. Mifona kiary lanja. Manaika fa fahadisoana avy amiko no nafaty any tampo zanatsika. Tena azafady akia. Okizay. Tsy hamotika amin'ny fiainandry ny tanjoko raha nisaraka tamindria tamin'ireny fotoana ireny. Saingy niteren'ny zava-misy dia tsy maintsy nisitaka e. Fa mbola tiako ange kindry e. Mangina eo e. Za tsy tianao tsony. Tsy tianao mazava. Kare. Tsy vany ny tena. Engane ka hanody any tena ny ratrapona modika. Raha tsy tia tsony ary ianao dia riana jereny e. Noho iny zanatsika iny mahatonga miaty mafy amin'ny famohanandry ato. Efa nisy mpisolo vavana farako any Antananarivo any. Dia izy ny andray tanana ny dosie andry. Raha pitso maraina koa izy farafatara ny tonga eto Moramangy. Dia oka moa zay e. Mbola iresaka amin'ny dokotera mika koa za io zao. So mba azo ifampirarahana ihany le rangahy iny. Tsy maintsy vitako izany rehetrarehetra izany mandra-piveriko any arivo indray. Fa ianao ve tsy tenenina hoe tsy mila fanampiana e. Atelomo ny rora fa aza mandany kaloria amiko akory. Ary lasa ianao mandeha any. Oka aloha e.
na aleo za iverina any amin'ny selolona rehefa tsy andeha ianao. Lanja andraso aloha e, mbola tsy tapitra ange ny teniko e. Mandrosoa dokotera. Midirany lalindalina dia mazoa toerany. Saorabetsaka monsieur Doara. Miala tsiny aloha raha nampivoakanao arivariva e. Tsy maninona ka? Tena tsy nanaja anao mihitsy aho. Raha ny tokony izy mantsy dia izany tokony ho any aminao saingy ny fanohitra amin'izany indray moa no tanteraka. Lasa mivezivezy ianao marina. Tsy misy tsiny indray Ay. Za koa ange efa stabila fa tsy hoe mbola mila fanaraha-maso be. Ay, tsara kosa izany. Efa afaka mandehandeha tsara na dia mbola tsy dia matanjaka be aza. Efa salama aloha amin'ny ankapobeny. Ay, tsara izany dokotera mika. Sady naleko koa aty amin'ny hotely fivatananao aty mihitsy sika no miona. Tsy dia korean'ny vadiko mantsy ny resaka ifanaovantsika. Ay, ka inona ary aloha ny arosoko anao e. Ny amantsy tonga dia tia gasigasy tia notolomoko. Efa tia koa moa no nazatra hatramin'izay e. Menanga mba aleo raha nitsotra ihany monsieur Doara. Ay. Mbola tsy mahazo mikasika alikaola mantsy aho. Indrindra noho ny traitement izay tsy maintsy ho arahako. Ay, mitantanina fotsiny izany ianao androaniko. Tsy olan'izany ka. Mba mipitrapitra fotsiny koa ndraindray ke. Andrasoary aloha alaiko ny ranonao dia fandombera kely tsika e. Sady efa misy tsakitsaky no mango koa an-dakozia hoe raha tsika roa lahy mihinana. Zay, vetivety fotsiny. Raikitra e. Miandranao eto aho izany. Dia zay le kozy raha toko a. Zay le kozy. Tsy misy tiritiry fa malalaka be. Mba fanatahana fotsiny ny azy zany. Eny e. Aza toriana re izy a. Mafy ange mahazo an'iny deuxième bureau ako iny. Tena reveko iny. Reveko iny saingy tsy foko mivaly aman-janako. Milay raha hiditra zobile. Tena vaby mihitsy. Ho valambe folo taona iny niaraka tamiko. Dia 30 taona izy zao. Mbola tsy miova fa masositra kely foana. Dia zay izy. Zay le kosy. Zay le kosy raha zay fotsiny e. Zay le kosy. Tena mamy be le briklaty. Zay le kosy. Jereo anety izy raha tsy miohaka ny latabatra fotsiny. Amin'izay mivoaka rarakivy be. Da voretra. Andeha hody aka. Inona tsy moa ny janonana eto. Sady efa memaizina izany andro izany. Tonga papa o. Nge. Ay ve misy olona ato e. Bonsoir dokotera. Manahoana rina? Fa efa matory anga dada. Mambeky izy dia tafatory teo ambony latabatra teo. Zany. Be loatra koa le toka ny sotrony dia fesona tanteraka le ry. Kay. Mampitoka be tokoa e zany. Sady masiso be. Toko veranga dia sotronako. Amin'izay mbola mifoka sigara ihany. Mba tia revy mihitsy koa tia dady ty. Mba manala azy ankizy a. Ndry koa izany dia efa sarotiny ery. Na zany aza koa. Efa tafahoatra mihitsy ilay zavatra ataony. Fa ndry io izany zao avy taisaka. Avy nitsangatsangana niaraka tamin'ny fiangonana. Dia maizina be ohatran'izao foana vao tafody. Ka lavitra be ilay toerana nandehananay dia izahay no nahatarafidiananay. Fa nisy nanatitra ange ahy. Iza nanatitra ndry? Chef-tenanayko.
Fa veloko aloha dokotera fa andeha andro aka. Tsy emboka be aho dia tsy mahazo aina mihitsy. Okey arakia. Andana fa tsy maninona. Za koa zao efa andeha hody fa oe. Efa mivaro sasany alina zaoko. Mariona zany ianao ko dia mampamangy any amin'ny taty Volasoa. Okey arakia. Ataoko tonganiny afatra faza manandry. Dia mba tafio lamba moa dadanareo sao hidiran'ny rivotra eo e. Yo. Ary misy jerena kosa ilay kiala kely ity fa tsy arakaraka ny taonany a. Tena tsara bika be sady mahafatifaty kely. Na nanamboatra ihany aloha ry doara nanamboatra nytony. Zany ny tena hoe vorondolony tera-boromanga. Tse. Dia ho jerena fotsiny ve zany teo rozy kely vao mamelany ity fa tsy mba hoe vangivangina. Sady mbola kasty zao izy io a. Mbola tsy mahay lehilahy akory. Afaka mandroso ve o? Andriamanitra. Fa ino dia ataonao dokotera? Fangahy ianao tsy efa lasa indray e? Zao mbola hitanao zao ako lasa iza sady ahoana. Inona no ataonao aty? Fa tsy hitanao nga fa mbola mandro aho, mbola mitsofoka aty amin'ny dosy aty ihany ianao e. Mba te hiaraka isaika amindriako. Ndany ianao voakanika. Tsy misy antony tokony hidiranao aty mihitsy. Fa tsy mila pikosoka kosa ve ndry e? Oe, ary misy tsikoko be ange eo amin'ny lamosindrio zany. Io e. Laza mikitiketika. Lazako amin'ny dadanay ianao androany. Dadanareo azy efa any amin'ny lanitra fa fitoko. Mba velao akiza mba hikasika kely. Efa hoe tsy mila. Voay ianao fa sao dia tsoko fotsy eo ao a. Voay. Moramora kely ihany ty vava. Lamatifisy. Sy pakely mbola tsy hafa-de aloha ty dia mba mianatra mamingavinga ohatran'izany. Ka mivoatany ary efa tsy mahazaka taim-bafy. Ale! Maremy ty vaza mipetipetsinao. Soa. Vonoko tena raha mbola mitabataba eo a. Avy aloha fotsiny ahy nantanteraka an'izay tiako atao dia milamina isika. Tsy mila. Ao! Ao e soro ny tanany ty. Yeso! Ary akombony ty vava. Akombony ho aty vava kendaika ty androany. Manginy tena hoa manginy. Akapokapoka eto amin'ny rindrina eto lohany ty. Manginy. Oay le ty e. Tena nitsipaka ty. Vaky raha be ny lohany. Marina mafy raha tsy miala iny ty. Miakatra be masony sady voaka farorany vavany. Tena aloha miparanga fa ohatrany tena ho vity ty a. Fa melohan'izany aloha aleo mody ampandiny eto amin'ny varavarany doseto le mamilavo ty. Dia hosorana ny ty raha be amin'ny lohanjanany ty ny akanjo. Dia sy fanarahany sy ny zandarmy eo indray aloha tsy andrarako tsony izany. Fa mifiry aloha zao ory zao e. Amsy latsaka fifany. Dia zao ve ianao vao miditra ny trano Dromika? Avy taiza moa zany ianao io? Nareo raha nga tena manao izay ampitepitepy mihitsy a. Olona mbola en convalescence dia manao lavatongotra ohatran'io. Nakanaka rivotra fotsiny re ah. Ianao koa zany dia efa sarotiny ery. Naka rivotra taiza.
tany amoron-drano tany. Dia amin'ny 7 alina vao mody. Amin'izay ny atina akanjonareo tena lena be mihitsy. Ary misy ranga izany aiza? Fa raha n'izy io esoro iny blouson iny. Aza manao an'izay tsy mampahazo aina rangaha. Raha avy eo amin'ny tratrako. Fa nga mbola mandeha raha be foana le ferinao. Ka nitsana le pasomanty eny an-dalana dia izay no natonga an'io e. Magaga. Tena misolitika be mihitsy nge izy ty Vita ve miadikadinao fa andeha solo-akanjo aloha ka. Raha ity lamba misy raha ty ny tsy arotra ao dia iny andraso esoroko mihitsy. Iny ray sy dia atao viondana. Manahirana mihitsy tony zandary mitony. Zany kay marary lamosiko fa inona ko ny ataoko eto amin'ny varavarany dosy eto. Amin'izay ny rano mandeha fotsiny. Sa mbola misy misaso ambadiky ny rideau ao. Mandraso aloha iary reto ka kay tena frizy be izy zany. Enjana ilay afitsiko ny toaka ka mampatory eto amin'ny carreau mangatsiaka. Marary koza raha vavoniko zany. Tri ary faran'iza koa ty amin'ny akanjoko ty. Nga za maratra. Tena tsy misy fery akory aza amin'ny vatako. Fa iza mandeha fanitira amin'ny jininika be ty e. Jereo raha tsy lena be daholo ny trano. Fa iza no misasa ato ambadiky ny rideau ato e. Oe, rina. Mba veloha moa letonao hijery ny zanako. Dia hita azy fa aza tazomina re. Aza tazomina ato. Ataonao inona ho jerena izy ny maty anga miteny tsony. Maty? Ary ianao ange ka tsy neveriko hoe fa tafaverina eto Moramangy. Letonao. Sany anapitra ny ainy zaziny mihitsy ny antony niverenanao taty. Sa ve dia adala dia anao an'izany. Zanako ange iny. Tiako foana inona dia tamin'ny fijangajangana aza nazahoako azy. Sany daholo ny vavam-pamon'olona rehefa tratra tamin'ny ratsy nataony. Tsy namono ny zanako zany aho ah. Inona ary ny tsy azonareo amin'izany teniko zany. Namono azy avy dia mbola hitototo anatitra azy tany amin'ny hôpitaly vao nahita ny fahavozany. Tsy vita ny vava fotsiny ty raharaha ty monsieur Doara. Dia efa miomana tsara fa tsy maintsy higadra ianao raha vaovao marina izao eloka vitanao izao. Oka kosa re. Tsy namono olona ngeo azy aho moa letonao e. Areo aloha ianao makasaina fa handray olona e. Fona re. Rehefa tontony ianao ary tsy be koretaka tsony dia miverina miresaka tsika. Fa loziny ty lazaindriry vola soa fa manty ahoana rina kely. Sany lasaiko anao zany ny zava-misy madame Fara. Andray Mampandrehanao fotsiny satria ianao no napetrahano azy talohany nandehanany tany amin'ny dadany. andray re anako. Famonoana ny ninana tao mihitsy ilay izy raha ny fizahana nataon'ny dokotera. Vakiraha mantsy ny lohany. Ny tendany mangana be. Andray Nitanjaka be koa aza hono izy fa nitafiany dadany body fotsifotsiny rehefa nentiny novonjena teny amin'ny hôpitaly. dia sahany Doara ve ny namono an'iny zaza tsy manatsiny iny takizay ihany nazoniko tato le petsina kely iny raha naposiko ohatran'izao nafitsiky ny rainy. Ta ohatran'le vadibe any daholo izao no nanaovany azy izao. Manamantsy izy sao dia sarahan'ilay vehivavy any Antananarivo raha toa ka mahalala ny fisinirina ilay vadiny ihany. Tena tsy haintsony izy ity madame Fara. Na zany aza mbola mitony fa nadiadiana. Mbola be dia be mantsy ny zavatra tsy mazava aminay. Ahoana indray re izao ny ilazana n'izany vaovao ratsy izany amin'ny lanja e. Tsy ho lasa dala iny raha maheno an'izany.
Ny fery teo mbola tsy sitrana. Ny ary mitomboka ihany. Tena mafy aloha mahazo azy e. Zaza roa na fohy tao anatin'indray volana. Tsy tamin'ny volana ambony moa no lasa koa tambokely. Ie, ray volana katroka mihitsy izay. Aleo ary fa izany ho iteny azy e. Adidiko izany na dia noho ny finamananay fotsiny ihany aza. Ho any amin'ny maison centrale aza ao ankehitriny izao dia ilaza amin'ny vaovao ratsy. Andraso fa io manao dia anaraka anao ho any koa ka. Okey ary. Fa tena ahoana loatra re anako. Okaky izay lanja. Mahireza lanja. Tsy zakako izao e. Marary loatra izao. Courage kia. Miangatra loatra ianao Andriamanitra. Misatra loatra ny azo fijaliako e. Mahireza ho lanja. Te ahita anjanako ahy e. Oka re lanja. Nahoana ndeha volana ilay somonay. Rina. Oka izay lanja. Io kia. Io fa efa miesaka izay a. Asa matahotra indri fa raha mbola za koa ny za tsy maintsy hibaby mivaliko sasara n'izay olona rehetra nandray anjara tao amin'izao oloka be vavy izao. Oka izay lanja, oka izay e. Fa nga mbola misy olona hina koatra ny doara ary vola soa. Eo andalam-pikarohana marina mihitsy sika izao ry madame Fara. Tena mahakivy ny saiko mihitsy ty zava-nitranga-androany ty ka. Ohatrany hoe misy zavatra tsy mikolo izany. Raha doara tokoa ve ny namono ny zanany dia inona ny antony nitondrany azy tany amin'ny hopitaly rehefa avy naratra fa tsy navelany ho faty tao fotsiny. Dia iza koa ilay lehilahy nolazain'ny gardien fa nivoaka tao amin'ny chambre ny doara omaly tamin'ny 7 latsaka fehefany alina. Taitaitra be ozy izy ilay lehilahy ary nifandona taminy mihitsy rehefa hivoaka ny vavahady. Nijery koa moa tapaka teo dia tsy afaka nakapahany tamin'ilay enregistrement nalain'ny caméra de surveillance atao amin'ny hotely ako. Mila jereko arak'izay haingana izay enregistrement izay fa izay ihany ny antoko ahafantarana ny endrika izany olona niditra tao amin'ny doara alina izany. Oe, manaitra koa ty telefony ty. Leo apelina mihitsy amarina mafy. Tsy nitsahatra naneno mihitsy ty fixa be ty androany maraina. Aleo raisina fa efa mitaraina mihitsy izany sonera izany. Allo? Manaja tompoko? Lieutenant Volasoa avy ato amin'ny brigade criminelle mandray anao? Fa izy io azafady? Tompona andraikitra ny hopitaly? Taraiky be no izany vao tonga. Nga be asa be tao amin'ny birao androany. Ie, fa ahoana? Mba manontany fotsiny a. Tsy dia fombanao mantsy izao mody maizina be izao. Mety zatra fotsiny angamba ianao fa tsy hoe fako le izy ka. Sampody alina ihany na zana ianao rehefa aperinasa. Rehefa miasa koa azy ianao izao mbola taraiky lavitra noho izao vao miditra io varavarana io ka. Izany tokoa ve? Izany efa lasaiko anao izany ko. Fa maninona aloha ianao na ohatrany mahamaina be izany e? Ohatrany olona tsy faly izany. Reraka nga ianao? Sa nasorena be mihitsy ny tontolo andronao tany? Izy rehetra ny famaofao tao daholo na ny alahelo na ny dranomaso na ny atezerana. Ohatry, fa nisy maty nga ho ny tany zavatra ratsy daholo ny voatony ny vavanao? Ie, nisy tokoa. Saingy tsy olona lavitra fa zanaky ny namana akaiky ihany. Irina zanaky lanja ve? Fa taizana nalalànao an'izany. Efa hatramin'ny maraina izany vaovao izany nalaza be teto amin'ny tanàna. Toa hoe naratra be hono ilay kiala kely dia nitadany ihany no nanatitra azy tany amin'ny hopitaly. Ie. Dia tany amin'ny hopitaly izy no maty. Ary ny samborony zandarma ilay rainy avy eo. Mara-baovao kosa ianao ka. Hedre. Mihainohaino fotsiny ange no ataoko ataotro anaty ry seria e.
Normal raha fantatro daholo ny zavatra mitrangy eto amin'ny tanana eto. Ay vary. Dia ahoana zany no toy any tantaraka? Giadra zany le doara? Hatreto aloha dia izy ny voaroroy voalohany amin'ity raharaha ty saingy mbola mitoy fanadihadiana. Ay ve? Dia mbola any amin'ny hopitaly zany le razana? Mazava ho azy. Teo any angaha namarina ny fahafatesan'le zaza? Inona moa ny tombontsoako hanamarina an'izany? Iza ny mahita. Ohatra ny liana be mantsy ianao amin'le raharahako. Zay indray. Fianao ty ve zany dia tsy maintsy manana eritreritra ambadika ohatr'izany foana rehefa mba mifampirisaka. Ohatra ny hoe aiainao zany foana. Tena mahasorena mihitsy ka. Tsy hitako izay mahasosotra anao amin'izany. Angaha ianao nanao ratsy no tezitra rehefa anontaniana? Avalony ihany zany ka. Fa zato koa kay mbola tokony hiverina any amin'le hotely ny Ivany any Andohara raha pitso. Fa mbola ninona indray ianao? Mila miresaka amin'ny gérant fa le enregistrement vidéo azon'ny caméra tamin'ny fotoana nitrangany loza mbola tsy azoko. Fa angamo misy caméra de surveillance amin'ny hotely io? Hotely be io ve dia tsy hanana caméra de surveillance aminao e? Oay le tia. Tena indray tsy tao andohako. Hodre, finy ty mahatsembodratsy anao vetivety teo? Marary nga? Tsy marary ka. Fa maninona fotsiny ary? Mangateta be fotsiny. Kinona tsy sotrona rano rehefa mangateta? Eny, ho any an-dakozy mihitsy io zao akarano ka. Dia jereo tsara ary izay tsahan'ny tongotra sao fa fingany eo indray. Misy po ambonikazo mantsy io fanitsy ny lalanao io. Oay! Fô eo ny tenenina dia fa manondrana sahady. Jereo raha tsy vaky le pony dakanao. Mba jereo tsara ihany izay alehan'ny tongotra e. Ny tsy fahamalinana ange ka mahatraingo raha vady e. Andeha andro aloha fa nala zany avy zanako zany ka. Sady tsy sakafo tsony fa tonga dia hidaboka. Aleoko matory aloha fa mbola hifo maraina raha pitso. Isakafo rery indray zany anio alina ny dikan'izany Bon appétit ianao dia any am-pandriana afonjena raha manina e. Bisous chérie dia fais de beaux rêves. Am'raika amby folo sasany alina. Tena tsy mahita tory afa mivadibadika fotsiny ty. Any amin'le resaka vola soto eo foana ny saiko. Raha zanatry tokoa moa zany ka hitan'ny caméra de surveillance ny voako to amin'ny efitran'ny doara. Tsy tonga dia izay ny vita. Sady tsy nisy fahatapahan-jiro mihitsy tamin'iny alina iny. Midika zany fa raha tsy angla mort ilay lalan'ny tsara makeo amin'ny varavarany samby rano doara dia tonga dia gay. Aleo rangaha reglena zao ankitriny zao ty revitia. Ohatra hoe omena telo na efatritra izay vigile en permanence sao dia asaina manesotra an'ilay vidéo anaty disque dur. Zay zao ny hevitra hitako mety indrindra. Andeha hiverina any amin'ny hotely ka. Zao ny fotoana fanararotana. Sady vola soa mbola matory be ty. Sady lalana kely tsara raha 10 metatra io ve maninona e. Io ve tsy vitako ty tongotra. Lasa zao. Aiza moa ilay lamy deposiko teo iny. Miarina moramora dia mitsaitsaika amin'izay tsy manaitra amin'ny madama be. Tena mangingina be ty velana ty zany. Marina tsy ho ataon'ny alika silikômaty raha mika. Sofa efa izy tsy tazany tsy ilay hotely. Ary aloha mandeha mafimafy fa mbola maika hiverina. Ary misy fiaran'ny zandarma mijanona ankeo manoloana ny vavahady fidirana io zany. Tsy azo hidirana intsony zany ato raha azoko tsara. Tena lany andro fotsiny anakadira izany ka.
dia ahoana indray izany ny fikamafana n'ilay enregistrement. Semba dolo ny programme ty. Ty zavatra anaty flasy ty ve tadiavinao? Ah? Chérie? Ataovy ambony ny tanana dia mandoalika. Ambony ny tanana ho io ry zalahy tonga dia siomenao dia. Fa ahoana kosa zao e? Any abraotsika mifanazavy. Mbola tsy miparitaka akory ny vaovao ratsy iny dia efa niaia tamin'ny fihetsika aho ary dokotera Mika. Akanjo miosondra, fihetsika kôdikôdy. Mbola nahitako historique d'appel ny doara ihany koa aza tao anatin'ny telefoninanao ny 9 sy ny andro 7 avril nitrangany loza. Fa taizany nahitanao ny historique d'appelako nefa ny telefonako aza tsy misaraka amiko. Mpitandro ny filaminana ange aranga ty e. Tsy sarotra amiko mihitsy ny maka an'izany information zany rehefa ilaina. Dia inona izao ny tombontsoanao nanafina tamiko ny feonanareo sy doara omaly? Valio afa tsy lozanao menahena fotsiny eo e. Kenao be filiriny be dia naleoko tsy niteny ge. Sady resady alahy koa zany ka tsy diranao. Dia inona ary ny antony namononao andriny e? Fiza no niteny anao fa zany namona an'iny zazy iny. Asa mandainga ara-doko a. Efa voarakitra anatin'ity enregistrement ty daholo ny fotoana nidiranao sy ny nivoahanao ny hotely. Ny fotoana nahatongafa andrina tao ihany koa dia hita tsara ato. Azo amarinonao amin'ny sécurité daholo zany raha tianao. Tsy midika ninina ranga zany a. Teneny daholo izay tianao tenenina fa tsy ampy ampanganareo ao mpamon'olona ny fanananareo an'iny enregistrement vidéo iny. Tsy haiko zany ianao. Tsy haiko an'izany a. Dia miara mihidy ao amin'ny violon ao zany ianao sy doara rehefa samy tsisy ilaza marina. Brigadier? Ampidiro amin'ny cellule maimbo ampy ao koa le raika lahy ty. Aleo akasaina kely ao fa be mokondolo loatra. Vraiment lieutenant? Adolo tia. Le tiany dadalahy. Ary moramora fa aza sotonina mafy ohatran'izany a. Botiko la. Calma la zoko fa aza be menimeny eo a. Noho tsy matekiry ny lasantsika omaly. Ianao tianelo lalana fa zaho mbola eto ihany. Manetsetraky ny foko mahatsiany fa izay. Ka movezana ary afaka mipody ianao indray. Farafara vato no nitemboka ny aina. Movetsika kefa voaozina angaina. Mba atao miosombonayko anjo izato lalanao. Eto ananika ny abaka fonenanao vaovao. Malahelo anao loatra arina. Tia miananao mafy a. Tia norokoroka anao a. Mangidy zany losanao anaka. Andriamanitro, esory amiko ty kapoka mangidy ty. Raha nangalabadin'olona ny siniko te hifonako rea. Aza faisina tsony efa efa resy tanteraka. Efa nanao ondry izay. Henoko hoe tsy nahinan-kanina mihitsy ondrihatra amin'ny nahinondrian'ilay vaovao ratsy mahakasika andrina. Misakafoana kia arary onke andry e. Inona tsony moa ny tokony ilako fahasalamana. Ny zanako azy efa nandao adaholy. No afaka efa simba tanteraka. Zako zao efa miandry fahafatesana fotsiny fa efa makahita andrina sy tambia. Aza mirediredy koa kia. Zaza efa miezaka mafy manao izay fomba rehetra mohanandry ato. Tendrindray ve no milavilefony? Fa maninona izany tadiavindria voakato. So dia adinindri aza fa saika hamoniny hafatiny vadindringa ahy e. Averenao orina tsara aloha ny kasety fa valondria fa tsy namandry izany. Tsandry mihitsy noho izany no tokony hamonjy ahy. Haiko tsara ka.
saingy ny antondreny vonina taondre amin'ny mikireny mihitsy no mbola tiako fantatra ry lanja. Ohatrany tsy mino aho mantsy hoe noho ny fahafatesany tambo fotsiny no mahatonga ndry romotra be ohatr'ireny. Rehefa mamerina mandinika ny zava-misy aho dia mahatsapa fa manafina zavatra amiko ndre. Ary mbola paraingo amiko hatramin'izao izany zavatra izany. Raha maninony eo aloha vadiko dia hita tsara ndry e. Mbola tsy fantatry ndry mantsy ny lazan'izany lieutenant Volasoa izany. Aleo mihitsy ho faty any ho aingany e. Izay koa no mendrika ny olona mpanararoatra. Fa manararoatra ndry tamin'inona moa izy e. Ndry nefa mivika amin'ny fahafatesany zanaka ndry dia ny vadiko ny tsy aiza ndry miaina. Eno aho e. Ekena mba tsy fandirana. Dia fahazamana teny nahazo fahafahana tsony fa miala ato ndry dia any am-ponja indray. Lasa hoaky marina. Ndry ve tsy te hivoaka ato amin'ity trano maizona feno voalavo ity e. Lazao moa e. Teneno azy e mbola tokony ho fantatro fa tsy aninona ndry aho. Miangavy andria raha tsy hanapaka sady tsy sendotra e. Somary manahirana ihany mantsy ity resaka ity. Ary lanitro tena tsy namposiko. Dia samika aveky. Ary tsy voasambany aky izany nataony ohatran'izany fa efa fanondroany a. Saingy tamin'iny voalohany iny vitako ihany nanilika azy. Fa tamin'ny faharoa voateraka tsy maintsy nanaiky. Nefa indresy maty any lehilahy keliko. Ok, voaraiko izay. Misaotra indriny ny vaky izany tamiko fa tena zava-dehibe amiko ny fahafantarana an'izany. Zavatra iray sisa no andrasako dia azoko loaturena amin'izay ty dossier ty. Ty fa miantso ny any amin'ny hopitaly. Allô? Ahoana izay major? Ay kosa? Tsara izany. Andraso fa ho avy ihany aho izao. Fa misy inona aky? Kely sisa aky marita fa kely sisa. Tsoro lesa marina raha elanina mono ny zanako a. Tsy eo elahy mody bolaika be eo. Za kely mba aza ataony lahy an'izany a. Dokotera ngely ty fa tsy hoe fringatsofera ohatrany lahy. Mba asio fanajana ihany. Tsy manajolo ohatrany lahy ty e. Maramara sainy lahy. Ngara hoe mamitapona dia nararotiny lataony zanako. Fa nararotiko ahoana moa? Fa inona nataoko atsika? Asa, aiza ny alalako izay zava-nitranga atao? Ay, dia mangirina ary rehefa tsy malala fa tsy be vavy eo fotsiny. Ho hitatsika eo e. Ary ataoko mihinany tady-potra ny lala raha voapirofo mazava fa elanina mono andrino. Inona izao? Mbola ho asiko ala. Vao miditra ery amin'ny lala tsara ery dia maheno ny tabatabanareo. Io ihany kambony seriny nanomboka teo a. Aizako tereny fotsiny aho iaiky ny eloka tsy nataoko. Mbola zany ny fahavarina. Ary amboary kely le fomba fitenenana fa tsy misy sherisheri izany rehefa aty amin'ny birao aty a. Mon lieutenant hoe rehefa tsy hainao miteny an'izany a dia aza sokafana tsony ny vava fa leo maimbo mantsinao. Andray kosa. Monsieur Douard mivoaka azafady. Sokafy ty cellule ty voa brigadier. Voray mon lieutenant. Fa maninona n'izany avoakanao mo lieutenant? Manana pirofo tsy mameloka ananga ianao? Tsy adala amoaka anao raha tsy manana antony mazava Monsieur Douard. Mivoa malaky sao hiova hevitra indray Eny ary misaotra indrindra mo lieutenant. Andraso eo amin'ny varavaram birao keo fa mbola misy taratasy tokony ho soniavinao vao mahazo mandeha ianao Eny ary tompoko. Dia mbola mamerina misaorana anao hatrany. Ary zanga tsy avoakanao? Enao tsy mahazo mivoaka fa miandro ny famindrananao any amin'ny maison centrale. Satria nahoana kosa e? Satria mpamono olona ianao anikasa hamono zaza tsy ampy-taona dokotera. Maninona? Tsy vita ny saika an'olana fa mbola nikasa tanana nanakenda sy nandratra ny lohan'ilay zaza ihany koa. Tamin'ny fomba ahoana no nalalanao an'izany nefa? Fetsy ianao fa za koa maranitra rangatia. Ary za tsy azonao ambakaina. Fa antsara ny moteran'ny ato-dohanao fa tsy ho sarotra aminao ny atakatra izany raha tena mandinika sy misaina ianao. Zany hoe... Bien vu. Bravo, docteur. Oay le ty. Tena maritra ve zany? Mivazivazy nga ny fahitanao aka.
de efa miomana ihany koa fa hiampy ny fiampangananao satria nanery olona iray ara-nofo taminao ianao ny aliny 12 martsa 2024 aha andray kosa tsy vitany noterenao le olona fa mbola nofitahanao ihany koa hay zaza efa matiny na mila filanao azy tsy mariny zany fandrotona fotsiny zany rehetrarehetra zany e no fahana ny lanja-bobo fotsiny tany ndray zay ianao se za ngamo mbola nivaky taminao hoe lanja no nyteny an'izany azoko tamin'ny vavanao zay ianao oay le tena grave be ty sipity zany raha naposiko ohatrany ny toetranao tsy mba nanaiky ny ara-dalana aminao mandrakizay ary mika sere mangina anao e tsy te andre feo anao mifona moa sere olombelona ihany kosa nge ahy mety hanana ny falemeko tsy lavo rary asaingy tsy midika kory zany hoe olona tena ratsy tanteraka tsy olon-dratsy ianao ty ve manadroadro ahy e namon'olona ianao ary saikanao anterisetra zaza tsy ampy taona oka sere sady nametafeta reny zanak'olona de mbola manadio tena ihany raha niary mo tamin'ny foko no apariko laniko taminao ty ilay kartosy ty oka re lehilahy vaky satana mpamotra tenan'olona oka volasoa ny alika amirenireny aza mbola misaina noho intena marary aza hitsahana amin'ny nanjeritra be iny afa marary be tapaka angamy zany feako zany sahazanao tsara zay idio am'izay io faravarambe io miandro teny midina sisitsika de any amin'ny fonjabe indray ny prochaine destination io aleo ataony gadra namany masikita sosisy ihany fa tsy mahay miaina loatra sady efa leo ny fedanany zay fa hijera le raika lahatsy ambadikatsy aloha voray moletinao volaso miverena aloha kia miverena azarinao tsy te higady zany mfona mangina ry sarodokotra de arabaina kely hatafita sy nydingana lehibe ry lanja hivoaka mifonja amin'izay zany ry zao fa nahazo fahafahana inona koa kiny fahafahana eo sahazo miantona telo taona angekiny valin'le didim-pitsarana teo fa efa mba zava-dehibe ka izay sady amin'izay mbola andola mandy amanitsiny aleoko ihany niverina ny gadra marina mafy fa mivoaka kosa verangany olona de efa mibabitrosa rehefa mba afaka aloha retsy de mifalia lamandy zany atsika fanamboarana ry koa zany de tsy mahay mankafy fiainana mihitsiko fiainaninona tsony moa kiny mbola ho ankafiziny eo nga moa misy azoko antenaina ty ivelan'ny fonja ty ny zanako menaday efa nandao ray moa iny efa nisintaka mbola ivery tady asandray zany zao ameloma tena miaika azy zay andao aloha sady mandeha ihany aka amin'ny fiarako ery amparikiny erytsika fa ono akia nakaiza tokoa fa farany tsy hitahita tsony tany amponja zao no nahitako azy farany tamin'le fotoana nampafantaranareo anany fahafatesany rina sa moa reny efa tsy havana tsony mbola sahirana kelaka izy fa tsy hoe tsy miraharahandry akory inona kiny asahirana azy io izay hitsena aty amponja ve de tsy ho vitany efa tsy teny tsony mihitsy koa zay ny tena marina andao fa ho any amintsika zao raha malahelo azy ndry sady toara koa zao efa andra ny fahalalako azy anyezaky fa nga milafika ao amin'ny fafara koa le doara mekaraha ny fiara aloha fa antsika mahita azy fa melohan'ny andehanana any aleo aloha ndry miverina midio sady manao akanjo tsara sao amindra mikroby eo seky
tse misy ohatran'izao ihany moa ke tena nanao komosomosy teo foana nareoko manendrika be andrila joginako fotsy ambony ambany ity tsara ihany aloha le ambonina akanjo sao idirandrivotra ka dia andao amin'izay ihany dia efa atoandro ny andro ory vola soa fa hodindry ay izany fiary izany fa inona ny ataontsika aty amin'ny hôpitaly aty nga tsika tsy any amin'ny fafarandray amin'izay toa tsy tany am-portail principal indriny napiditra fiara fa aty amin'ny vavahady tsy azo andehanan'ny olon-tsotra aty fa ahoana e raiso aloha ty aro kely ity dia azony tsara sao raraka ilay voankazo ao anatiny dia andraso eo aho fa ametraka fiara ery vetivety tsy azoko mihitsy fa inona mihitsy aro no feniny vehivavy iny amiko tena hafahafa be ny fihetsiny dia izay efa fara ve ny anaovana protokola be ohatran'izao angamo izy marary no aty amin'ny hôpitaly no fangina tsy mahazavazava ary andao amin'izay hiditra fa sasamiandro ny olona oke mandrosondry mandroso hoe azamena eny eo ambaravarana eo fotsiny salama ianao anaka manahoana ianao lanja mipetrapetra fa ara-baoka iny eny fa tafavoaka ny fonja rina so dia manofy ary manofy ve ahy kalmindriry lanja mitony aloha e tsy manofy izany ndry tena io ny zanakindry vavy rina nety fa manina nefa raha etsona dokotera izy hita ho a ohatra ny tampoka be tamindray le zavatra hita fa tsy araka ny nanam-poizany azy na reo kosa mamely tampokako na za tsy eo amin'ny toerany aza olona efa no hevery no maty no mitsangako velona indray diso hevitra ihany nareo zandary tsy nilaza tamin'ny marina hatramin'ny voalohany ka rina ferovana ny ainjany nanaovana ihanyzany ra madamy fara tsy misy aniry olona ho faty fa efa voakajikajy daholo ireny raha nisy zavatra ny pika ange ireny ka nety zavatozy aleo tsy mifanometsiny fa samy masina amin'ny asany endray ariko hangina ka tsy hiteny tsony milamena ki lanja ao mipetra fa angalako rano vetivety ndry ty arin-dranondre aloha dia sotroy daholo fa mahasalama ndry iny dia andraso eo aho fa hiantso dokotera vetivety oko izao ka efa tony aho fa aza miantso dokotera izany tsony ay kosa nataoko fa ho lasa talankedry teo e marina moa fa hazava ho amiko aloha e fa inona ny zavatra nitranga dia maninona izany nandenganareo inona ny tombotsoanareo tsy nilaza tamiko ny fahaveloman-janako lazao amiko fa serany be ahafantatra ny antony eo ary fa ho tantaraiko andrehatra amin'ny voalohany ny tena zava-nisy marina tena efa zara raha ny aina tokoa ny zanakindriny natery ny doara tato amin'ity hôpitaly ity ny ampitson'ny 17 avril ry lanja vaky raha be nge lohany ny tenda ny mangana be ary ny boridana tanteraka izy saingy notafiana body fotsifotsiny nanao izay farahery ny mitsabo tamin'ny fitsaboana azy saingy 10 minitra tahorin'ny intervention dia nijanona tanteraka ny fony efa nataony déclaration fa matin'ny maraina ny 17 avril rina kely zanakareo ny androny ny ihany anefa rehefa nanohy ny asa koatra ny mahazatra tao am-posta dia namerina ny antso anay indray ny tompona andraikitry ny hôpitaly allo malaza tompoko
Lieutenant Volasoa avy ato amin'ny brigade criminelle mandray ianao. Fa izy io azafady. Tompona raiky ny hôpitaly. Laza zareo fa nanao déclaration de mort par erreur. Zany hoe diso ilay fanambarana fa maty rina. Rehefa nandray vaovao dia nitodidony verina tany aingana. Vao niditra amin'ny varavaran'ny hôpitaly dia ny médecin chef ny nandray anahy. Ary avy dia nentiny tany amin'ny efitra famelomanaina. Tsy nino ara tsy ny masoko ny nahita. Fa ny verina nanam-pofonaina tokoa rina. Na dia sahirakirana azy izy tamin'ny fisefoana. Tenareo rehetra ireo zany efa nahafantatra nyzany daholo dia zarery sisany tsy nampahafantarina. Antsika fa faranareo rery ny nampalalako an'izany fiovanjavatra izany. Izay no nahatonga azy tsy hitandrina mangy tany am-ponja intsony satria mbola sahirana nikarakara ny zanak'indry izy. Raha ny amin'ny doara indray efa nivoaka ny violon mihitsy izy. Ary voapirofo ny tsy nahameloko azy vao niteneniko azy ny mahakasika andrina. Lalina izany. Na izany aza tena ratsy fananareo tsy mba neritreretinareo mihitsy ny fangiry firiko nandritra ny fotoana nahalalako ny fahafatesan-janako. Raha maty ny famoizam-potany motsinareo ihany ny babony vokany. Zay vita dia vita ary mimia. Ankafizy fotsiny ny ankehitriny dia savelao ny lasa omba ny lasa io ny zanakao. Dia mifalia amin'izay fa zabe raha maso tsomy moa Hita ho sady aleo ndry tsy hanaovana surprise tsony fa moratoana kely ka. Ano ay Efa surprise tsony kosa zao fa efa hyperprise ko. Mahatonga hypertension. Fa mba jereo amin'izay le zaza ary lanja fa mipitrapitra be efa adiny firy izy ny nangata maso andriko teo nefa dia tsy rara indry mihitsy. Rina kely neny. Nalahelo be neny fana. Sako nge nalahelo be anao riny. Dia mbola marary be izany ianao. Lohako mbola manaintana be sady mbola batenina be jerenena inge io maratra be io io. Ary azakasikasihana moa fa manjary miala le pansement ao tsotsofin'ny iny marary anao. Ndry ohatra ny tsapako ireny fientanam-pony izy mianaka. Mamy angeza hoe misaotra betsaka kita amin'ny vitandry rehetra azy Volasoa. Tena namana tokoa ndry. Na teo aza ny tsy fifanarahana nisy teo amintsika dia tsy nanary andry. Maro tokoa kiny sakaiza fa raha ihany ny tokony hitokiana. Mihoatra lavitra noho izany aza nefa ny vitandry tamiko. Izay vitako akiny nataoko ry lanja. Misaotra kia. Ary tsy nanao mihoatra izay tandrifiny ny asako sy ny finamanantsika. Tena zava-dehibe amiko akireny ary tsoroko amindry fa tena faly androany angapakiny andro tsara indrindra teo amin'ny fiainako satria sady afaka ny nahita ny zanako velona indray. Mahafinaritra ký izany Ny fomba hitondrako ny tekion-dalana vaovao ity ndraiky izao no mahavaky ny saiko. Aiza zao ny ahitako asa mba hivelomanay mianaka. Tsy te hitehitra amin'ny izaniza tsony mantsy. Sady tsy te hametraka ny rina any amin'ny fafara koa. Ny avatiana hono mantsy akitsy raha monina. Aleo koa tsy mipetrapetraka fa manjary mifandihitra foana. Marina mihitsy izany dia manana herinandro mahery ahy izany hitadiavana asa mandra-pivoaka ny rina ny hôpitaly. Tsy maintsy mitady asa arak'izay aingana fa raha tsy izany dia ho avy indray ny 2.0 amin'ireny fahoriana nitiny teo ireny. Tsy te hampizaka zioga vaovao ny zanako tsony Ary io no aky mety amindry ve raha ohatra ka hoe izany any miasa ho andry. Ohatra hoe manao kesi airao mikaikairiana ery avaran-tanàna. Mba manamaivana ny asan'ilay mpitantana napetraka eo koa ndry amin'izay.
Izay olo izay foana mantsy ekiny nanao ny asa mavesatra tao taloha mba milamindamina izy raha ohatra ka manampy azy ao ndre. Sandry tsy mahay manisa volavola moa. Mahay ka izany kosa ve dia tsy ho haiko. Asa mila fahamalinana be ange izany ry lanjy. Sady vola be no mivoaka sy miditra ao amin'io quincaillerie io. Fa za daholo mantsy ny ankabeazan'ny client anay ao. Fitako ankizy izany a. Sady raha tsy manandrana koa ngeky tsy mahay tsy maintsy miezaka ho an'ny zanako soa amin'ny hoavinay ratra izay. Ok ary matoky andria zany. Ny amin'ny trano indray aleo fa saiko dia barasendry zareo ny entana ao anatin'ilay efitra kely anakony ambonindriana. Dia ao nareo mianaka no mipetraka. Ay aky tena misaotra kia. Tsy misy fisaorana ho sady tsy mamorona tsy misy koa ange za fa ny efa misy ny atsaraiko e. Tena misaotra kia. Le salohandry tokoa ohatra no averiko fa manery ny tranonay fotsiny a. Iny angamba tonga dia asaiko atery mpiasa ao amin'ny quincaillerie. Rehefa afaka ilay korotanentana dia atsofintsika avy hatrany eo amin'ilay trano ipetrahanareo iny. Merci beaucoup akia. Na izany aza tsy maintsy amidiko ihany iny fa mila vola izay mianaka. Enona dia nividianana fandriana sy kojakoja vaovao ao an-tokantrano ihany aza. Ny entanay rehetra mantsy efa nitazomin'ilay tompon-tranonay taloha daholo. Ataovika izay mety a. Eny aky. Sady mbola lafinareo ray tapitrisa mahery reny sezako ira be reny raha amidy a. Andeha ry lanja. Tapitra ny fehim-potoana hijanona aketo Moramanga. Efa ela izany tokony nandeha fa tsy nafoy anareo mianaka. Sady efa hivoaka ny hopitaly androany kory ina ka afaka mody am-pitoniana amin'izay ahy e. Enao raha teo ty efa tsy mila atsony. Ary aza tokoa izany izao nareo mianaka no mipetraka rehefa miala eto. Efa misy trano azonay ivan-tanana any e. Vao omaly mihitsy aho izany no nanositra savoka sy namindra ny hita-kelinay tany. Vola sosin'ny mpanampy no nanampy ahy tamin'ny fanadiovana sy fandaminana ny ato-trano. Ay, tsara kosa izany. Entinao any aho izany hijery ny tranontsika. Fa tranontsika ahoana moa? Tranonay izany fa tsy tranonao. Marary sainy ty. Mba mianiany aho rehefa ianao kosa izany. Matahotra fa tsy tsahatra ny andefa fanampiana ho anareo mianaka mba hahafahanareo miaina tsara toy ny olon-drehetra e. Izany a? Aza mandrimbona ny vola tokony ho an'ny ankohonana noho ny aminay ianao ry doara. Za nge tsy nangataka taminao e. Izay indray ianao. Manana zaza iray santsika ry lanja. Ary tsy azo dia tsy hita ny fisiany io na tsy hifanaraka intsony azy zaza ianao. Sady hiverina hianatra koa nge io zaza io amin'ny taom-pianarana ho avy. Tokony atao tsara toana izy ny dikan'izany. Fantatro izany fa tsy ianao mihitsy no hanoro any tokony ataoko e. Fa tsy sokatra amiko tsoa mihitsy ve izany ny fonao ty e. Fa hosokafa natao inona nefa e. Nga ianao mbola mitetika ny famerina amiko. Ny vintana tsy maintsy tsapaina mimi a. Tsy fanariana maloto akory ny aty ka azonao hidirana sy hivoahana rehefa manimanina ianao Andriamatoa. Ary aleo tsoroko aminao a. Fa vitako ny zanako na tsy misy ianao aza. Sady efa manana ny asako zaka tsy fampitambitamby amin'izanizy izany intsony. Ny lalana moa zorona dia aza mitakerikerika akory sao dia mivadika sira ohatra ny vadiny loto eo. Ok ary, manaiky raha izay ny sitraponao. Tadio nefa fa mbola tena tiako ange ianao ry lanja. Nisy. Mingavy ianao koa aza sakanana ifanerasera mirina. Zanako foana iny ary tiako na tsy afaka niaraka iaina amiko asa. Ok, voaray ny fiangavianao. Ka vita sa mbola misy toyany? Vita tompoko. Ay, dia tsara tsodrano ary zato izy dia tonga vasoany amin'ny vady aman-janaka ao any. Sotra e. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rin. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Rin. Joyeux anniversaire. Ouais.
tsofy le labozia e. Bon anniversaire aky izany sombonaiko izany a. Tia arabaina nahatratra amin'ny 12 taona anao. Dia tahiny tompo mandrakariva ny ianao ary ho tafita amin'izay tanjona irinao rehetrarehetra. Dia indray tsara mba ho reharehan'ny neny a. Ianao no mbola antony havelomako sy tsy hitarainako marary. Ho anao daholo izao Rina. Tsy mahazo kify satria tiako hiadana ny zanako. Ary tiako hisitraka ny zoiny toy ny zanam-bahoaka rehetra. Mamiko loatra ianao sombonaiko a. Ny farana teo mideza nosoratany ravaky ny aina arandriana arivony. novelominy onymiaja ny rina Vantso anjariliva Saloy niaraka tamin'ny Lemec sy Arliva. tovy razana mamonjy no nandray feo anjariliva ny nanatotosa.